Maro ny olana sedrain'ireo tantsaha any ambanivohitra amin'ny fampiakarana ny vokatra eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao. Hoy ny tompon'andraikitra ny tetikasa Afafi Centre. Tsy fandriam-pahalemana, faratsian-dalana sy ny fahalafosany sara-pitaterana, ireo amin'ny ankapobeny no antony mahatonga izany raha ny fanazavana. Ny lesaka mila renina aloha dia hitanao hoe voalohany indrindra dia ohatra hoe resaka fandriam-pahalemana zany, tsy fandriam-pahalemana satria hita mihitsy ohatra hoe aty amin'ny tetikasa zao raha hoe miompy-trondro le tantsaha dia vonona izy nefany zavatra hoe vokarina mandritra ny fotoana maromaro dia tonga dia lasa ny mpangalatra fotsiny ao anatin'ny fotoana vitsy. Zay aloha dia manarakaraka an'izay ihany koa ny resaka lalana zany amoahana le vokatra. Io zany somary olana ihany koa eo any anivon'ny tantsaha, ary koa ny fahalafosan'ireo hoe anim-pamokarana isan-karazany, ny zezika, ny masomboly, zany dia atao hoe olana eny anivon'ny tantsaha, ary ao anatin'izay koa moa zany ny fiovaovan'ny toetrandro izay tena hita mihitsy satria na izy tondra-drano na tsy misy rano zany dia efa hita zany iainan'ny tantsaha eny zay. Nisy manalona io ny famatsim-bola mitetina 12 tapitrisa euro avy amin'ny vondrona Europeanina amin'ny alalan'ny FED na ny Fonds Européen de Développement hamatsiana ireo tantsaha izay misedra fahasahiranana vokatra izany. Ny ao anatin'ny tontolo ambanivohitra moa zany dia hita hoe marefo dia marefo tokoa, indrindra ny fiakarany ohatra hoe vidin-jezika na fiakarany atao hoe anim-pamokarana zany, dia izay no mahatonga ny vondrona Europeanina zany mijery ny tontolo ambanivohitra amin'ny alalan'ny tohana omena ireo tantsaha ao anatin'ny lalam-piariana samihafa. Ohatra atao anatin'ny programme Afafi Centre zao dia hojerena manokana ny voly legioma, ny hazo fihinam-boa, ary ny fiompiana-koho, ny ihany koa ny eo amin'ny lalam-piariana ronono, ny resaka arina fandrehatra, zay zany ary ny fiompiana trondro an-tanimbary. Zay zany tena hojerena ato anatin'ity tetikasa Afafi Centre ity amin'ny fanohanana ireo tantsaha ao anatin'ireo lalam-piariana ireo. 5 taona lasa izay avita tena ara-tsakafo i Madagasikara ary anondrana amin'ireo nosy manodidina, hoy Andry Rajoelina. 9 taona aty aoriana miankin-doha amin'ny vary afarana avy any ivelany isika, malagasy maro ihany koa no matin'ny mosary ary hiarany tsy fanjarian-tsakafo ny faritra rehetra eto Madagasikara. Ambava fotsiny ihany fa tsy nisy ny asany tanterahana entina anatratrarana izany, na teo amin'ny foto-drafitr'asa io na fanohanana ireo eny fotony, fa ihany koa ny fanamorana ny fisitrahana zezika sy masombolo ho an'ireo tantsaha. Amin'izao azy, tambary amina hektara maro nalain'ny fanjakana, nototofana fa hoe anaovana lalambe mikodana mampifandray Antananarivo sy Toamasina. Ny tambary tototra, ny tompony tsy nonerana, ny asa fanotoran-tany nefa mety any amin'ny taona 520 any, fa ho vita raha ny hafainganam-pandeha ny asa ankehitriny.